arivo sy fito alina sy fito hetsy ireo mpifidy no novinavinain'ny CENI ho tafiditra amin'ny lisi-pifidianana teo anelanelan'ny voalohan'ny volana Desambra 17 sy 2 arivo sy ny faran'ny volana Janoary 18 sy 2 arivo. Eo anatrehan'izany dia nanao tatitra ny CENI fa tsy tratra ny mpifidy 10 tapitrisa amin'ny fifidianana 18 sy 2 arivo. Ny komity mpanara-maso ny fifidianana Cnoe dia nilaza ny antony tsy mampirisika ireo malagasy feno 18 taona isoratra anarana amin'ny lisi-pifidianana vola ravoavy sy tsirakotoary sans hatrany. Raha ny tatitra nataon'ny CENI dia tsy tratra ny mpifidy 10 tapitrisa amin'ny fifidianana 18 sy 2 arivo. Raha teo amin'ny 7 arivo sy 7 alina sy 7 tapitrisa no vinavinain'ny CENI fa ho tafiditra amin'ny lisi-pifidianana eo anelanelan'ny voalohan'ny volana Desambra 17 sy 2 arivo sy ny faran'ny volana Janoary 18 sy 2 arivo dia mbola teo amin'ny 4 hetsy ihany hatreto no tratra. Inona no antony tsy nahatongavana amin'ny fetrisa io? Ho an'ny komity mpanara-maso ny fifidianana Cnoe, antony maro no tsy mandrisika ny malagasy feno 18 taona isoratra amin'ny lisi-pifidianana. Anisan'izany ny tsy fananana karapanondrom-pirenena ary eo ihany koa mbola tsy voany datim-pifidianana sy ny lalam-pifidianana. Zavatra izay mahavitsy ny olom-pirenena misoratra ao anatin'ny lisi-pifidianana izay tsy azo aditsita hoe voavy nandeha nandalo fotoatsaro tsika teo vokatra ny rivo-doza be dia be ny olona tratry mitondra drano misy mitaraina hoe very ny antota-taratasy mombamomba azy. Ao ihany koa be dia be ihany koa ny olona izay tsy manana karapanondro. Misy ihany koa ireo izay azo lazaina hoe ny asa ataony amin'ny fiainana andavanandro dia tsy mipetraka amin'ny toerana anankiray fa mivezivezy. Rehefa mifampiresaka mivantana amin'ny olom-pirenena eny kianja moa izany dia anisany atsidika ry zareo foana hoe tena izy tokoa ve ny fifidianana amin'ity taona ity ho tanteraka marina ve io, satria raha jerena tokoa amin'izao fotoana izao tsy mbola voafaritra ilay lalam-pifidianana izay hifehezana n'ilay lalao tsy mbola mivoaka mazava ihany koa fantatry ny rehetra hoe roviana ny daty anatotosana n'ilay izy. Ny fantatry ny rehetra fotsiny ny azon'ona dia hoe hisy ny fifidianana filoham-pirenena satria izay voafaritra ny lalàna ary hisy ihany koa ny fifidianana solombavam-bahoaka satria raha ny fepitao-piasandreo izany dia mifanindran-dalana ny hoe fifarana ny fepitao-piasan'ny filohan'ny repoblika sy ny solombavam-bahoaka. Ny Cnoe dia manentana hatrany ny olom-pirenena feno 18 taona anamarina ny anarana eny anivon'ny blok kokotany ary isoratra anarana anaty lisi-pifidianana.